Resaka dia amin'ny resaka partenariat stratégique ny Madagasikara. Tonga manety moa zany dia zavatra maromaro. Tamin'ny maro moa izy niona tamin'ny conseil d'administration afin nanao présentation ataontsika hoe détaillé ny business plan zay eritreretina mapetraka ao anivon'ny Madagasikara. Androany moa zany araka ny lalàna dia lentina teo amin'ny comité d'entreprise zany hoe sotena ny piasa io business plan io satria piasa no manarateraka no business plan io. Fa raha iovinantsika mba ny partenariat stratégique dia mazava ho azy fa misy lafiny maromaro ao anatin'io zavatra io. Izy moa zany dia hoe resaka araboly araka fantatsika dia hoe ny dalana petratsika mikasika ny araboly dia hoe amin'ny farany volana oktobra zareo tokony mitondra voly io ahafahany miditra ho actionnaire mpiara-pombonantoka ao anatin'ny Madagasikara. Fa mialohan'izany zavatra zany dia misy ataontsika hoe lafiny maromaro ao anatin'ilay partenariat stratégique izay azo atomboka be izao zany hoe ahafahany zareo mitondra ny équipe entina manatsara kokoa ny gestion anatin'ny Madagasikara. Izay zany no dinihana teo ary mino afaka mandroso ao anatin'izay zavatra zay. Ny zavatra tsara marihana dia hoe misy ny daty maromaro zay efa naroso toy atitra indicatif izy ireny fa izahay dia mahita fa ao anatin'ny fotoana tsara sika amin'ny fanaovana izay partenariat stratégique zay ary tokony ho tratra ohatra manaraka tsara raha tokony izy ireo mpiara-miombonantoka zany hoe ireo banque sy institution d'importanten zareo tokony ho tratra soma tsara dia farambolana oktobra ahafahana manakatona le partenariat stratégique ary ahafahana mandeha araka an'izay. Azo zaraitsika anakory angamba ny zavatra ao anatin'ilay partenariat stratégique. Ny voalohany folo taona zany le partenariat stratégique eo ataontsika miaraka amin'ny Aostralia. Ny voalohany eo amin'ny telo taona eo dia ataontsika hoe famerenana amin'ny loniny. Betsika zany zavatra ataontsika hoe tsy araka ny loniny amin'ny hoe compagnie aérienne ao anatin'ny Madagasikara. Raha tsy teny fotsiny hoe fiaramanidina zao ny atsasaka amin'ny fiaramanidina atsika tsy manidina amin'izao fotoana. Raha tsy tentsika hoe ny formation an'ny mpiasa ny piloty dia ny hôtesy steward misy formation tokony ataon'ilay loniny izay zany le hoe fanantenana amin'ny loniny mandritra telo taona no anaovantsika izay rehetrarehetra zay miverina amin'ny loniny daholo zay rehetrarehetra zay tsika vao miditra amin'ilay fanitarana ny Madagasikara amin'izay. Eo amin'ny fanitarana zany tsika afaka mieritreritra amin'izay hoe inona no ataontsika hoe toerana mbola tsy alian'ny Madagasikara amin'izao tokony ho andeha, inona ny toerana izay ataontsika hoe inona isan'andro tokony atao indroa isan'andro ohatran'izay zany le hoe fizanan'ilay plan stratégique en deux phases. Avy eo tsika afaka miresaka hoe inona indray no zavatra fahaizana manokana ananan'ny Madagasikara dia tokony ho hatsaraina. Resaka ohatra tsika hoe fahaizan'ny Madagasikara amin'izany hoe maintenance ana roplaniny zany fiaramanidina. Raha taditsika raha ohatra efapolo taona lasa ireo compagnie eto amin'ny continent afrika ireo mankatia Madagasikara manamboatra ny roplaniny. Tsy izay intsony nefa zavatra hatrana amin'izao fotoana izao. Izay zany tokony hojerena hoe inona tokony atao mba hiverenana amin'izay satria ny fahaizana ny compétence dia misy amin'ireo mpiasantsika ao amin'ny Madagasikara fa misy zavatra tokony hojerena zany mba ahafahana mamerina anazy amin'ireo izay. Resaka koa tsika hoe ny MGH hoe fikirakirana an'ireo entana an'ireo entana tonga eo amin'ireo hivato filianana 100% ny Madagasikara izy io zany hoe azo développena tsara io zavatra io mba ahafahana mikirakira ny entana rehetrarehetra amin'ireo compagnie izay tonga eo hivato.